Makasika taranja bola lavalava izay ihany fa iresaka fotodrafitrasitsika vita tanteraka ny kianjan'ny Malakama ary ny zoma teo no tokanana tamin'ny fomba ofisialy ny fandrianan-dalana tamin'izay ihany koa ny fankalazana zareo avy eo amin'ny Madaraila ny fahazato taona ny lalam-by malagasy. Navozy ny Madaraila omendrika anitaranja bola lavalava ny kianjan'ny Malakama. Ny zoma maraina teo no marihana tamin'ny fomba ofisialy ny fisokafan'ny kianja izay ny fanandrify indrindra tamin'ny fankalazana ny fahazato taona ny lalam-by malagasy. Isan'ny nasiana fanavaozana goavana ny trano fiomanana sy fidiovana ho an'ny mpilalao. Manana ny trano fiomanana manokana ihany koa ny mpitsara. Nampanatonina ny mpijery ny trano fivoahana mba hisian'ny fahadiovana ao anatin'ity kianja ity. Manana toerana manokana ihany koa ireo mpivarotra. Maneho ny fahitany ny fanavaozana ity fotodrafitrasa ity ary ny filohan'ny Federasiona Malagasy ny taranja baolina lavalava Marcel Rakotomalala sy Andriamatoa Fenoasina Rakotomalala filohan'ny ligy Naramanga izay isan'ny mpampiasa betsaka ity toerana ity. Vita tsara mihitsy ny toerana zany indrindrandrindra ity resaka vestiaire ity zany sy ny trano fidiovana zany ary misaotra ny Madaraila zany nanana vita zao fotodrafitrasa zao ary ankoatran'izay dia eto dia miteny sady andreo mpilalao sy izay ampiasa ny izao toerana fa zany hoe tokony tandremana sy kajiana tsara izao fotodrafitrasa zao satria izay foana ny velobelona hoe mitovy ihany tsy misy tsy manana tsy mijojakoja sy tsy manana. Ny fanirian'ny mpity baolina lavalava sy ny mpilalao baolina lavalava to Nalamanga tokoa ny ananan'ny mpilalao toerana madio, toerana milamina ary toerana ahafahana midio ihany koa avy manao baolina. Zava-dehibe no vitan'ny orinasa Madaraila ho an'ny tontolon'ny rugby dia isaorana mandro zareo izay zavatra izay. Mahakasika ny fampiasana ny toerana dia tsy maintsy hisy ny fiarahan-dinika miaraka amin'ny tompon'andraikitra atao Madaraila mahakasika ny hoe inona ny tokony vopetra raisina miaraka amin'ny zareo amin'ny fampiasana ny kianja sy ny fampiasana ny tontolo zany ny tontolo manodidina satria izahay zany zao amin'ny fotoana izao no manofa atao amin'ny kianja Malakama miaraka Madaraila. Amin'ny fahafeno zato taona ny lalam-by malagasy dia tsy nataon'ny Madaraila ambanin-javatra ihany koa zany nandritra ity fotoana ity fa dia ampiasan-jatony avy eo amin'izany orinasa izany no nahazo maro-pakasitrahana.